Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Falmaravanao tompo lasy tombo vavy amin'izao zo takarivany zoma fahavalon'ny volana desambra izao ireto ny lohatem-baovao. Tafekatra avy roeny tamin'ny taondasa ny vidim-baza ny eto amintsika maro ihany anefa ireo vary avy any ivelany tonga eto amintsika hita tanana izany indrindra no antony nametrahana ny task force. Miparitaka ny feo eny Ambodirano Ampefilofa misy mikasandrava ny fokotany iray manontolo miasa sain'ireo mponina manalina manoloana izany. Tsy mifanaraka ny fikambanana ny fanahinoma olona sy ny BNGRC nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io ny Rado Rafalimanana izay mitarika ny fikambanana. Mitoetra ny fizarana fanomezana ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina amin'izao akatin'ny fety izao teny amin'ny akan'ny marenina na ny akama 70 hektara no nanatanterahana izany tamin'ity androany ity. Ireo no santionan'ireo vaovao izay hoaranao anatin'ny actu amin'ny tapany voalohany amin'ity hariva ity miarabanao ihany koa tonga sao atao anatin'ny Logité androany. Ny tena kisirindra tahiry no hiaran'olotra aminao izany vaovao izany ho avy eo ihany koa Francis Turbo anatin'ny tapany faharoa izay ianarahantsika ny zanam-pandaharana toe-karena sy ny ho ianao ary ny maro hafa ihany koa. Sao tsika dia hiaraka hijery ny vaovao à la une. Araka izany ary sy dia tafapetraka ny task force izay anaramaso ny fiparitahan'ny vary eny anivon'ny tsena tsirairay avy any. Raha ny zava-misy dia tafiakatra avy roeny no ny tamin'ny taondasa ny vidim-bary ho an'ny teto Madagasikara maro ihany anefa ireo vary avy any ivelany no tonga eto hitatanana ireo indrindra ary no antony nametrahana ny task force tany amin'ny faritry Toamasina no nanomboan'ny ministeran'ny varotra izany araka ity vaovao izay nangony Rodin no menjanary ity. Tanana famatsiana vary eto Toamasina ny avao ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Fepetra entitra niraisana amin'izany na ny lafin'ny famoahana ny vary avy amin'ny serana tsambo na fizarana azy eny amin'ireo mpivarotra izany. Satria raha zava-misy amin'izao 76 77 ny sakina vary anankiray 20 kilao tena hitanay fa fanararaota fa izany zavatra efa tsy izy tsony satria raha atao mikapotsitsonga dia efa any amin'ny ray alina mahery isaky saky ny vola anay ireo tanànandreo. Hatrizay tsy fantatr'ireo mpanjifa mazava hoe avy aiza sy mankaiza ny vary tonga ao amin'ny serana tsambo ka isoroana izany indrindra no antony nametrahana ny task force. Ka izay indrindra no natonga ny fanapahan-kevitra ny raisina teo anivon'izay task force ny hoe tokony ho priorisena zany ary io dia anisan'ny toromarika napetraka ny ministère koa dia hoe tokony hoe
aloalaharana foana zany ny vary zay fikarakarana ny fivoaran'ny vary eo anivon'ny seranansambo sy ny fahatongavana jusqu'à ny fahatongavana zany amin'ny mpanjifa zany hoe tokony ny priorité foana zany ny resaka vary zany manomboka miainga avy amin'ny port plasika teo zany famoahana azy sy mankany amin'ny mpamongady hatrany amin'ny mpanjifa isasokatiny. Tanjona amin'izao hetsika izao ny ampihenana ny vidim-bary hatramin'ny 500 ariary tsy hijano eto amin'ny faritry Toamasina ihany anefa izany fa manerana ny nosy mihitsy. Mbola hijanona any Toamasina hatrany ny vaovaontsika. Manomana fitokonambe ireo mpikambana ao anatin'ny mpamily fiara lehibe ny alatsinainy ho avy izao. Antony maro no mahatonga izany ary dia isan'ireo ohatra ny fomba fiasan'ny MIC TSL raha ity fanadihadiana nataon'ny Rodin nomenjana ary ity dia mikaikaika ny maro amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao Toamasina ao vokatry ny tsy fanaovan'ny tompon'andraikitra ny asany ara-dalàna. Antony ray lehibe mitarika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ny lafo fitaterana na ireo mifamezivezy ao an-tanan-dehibe zany na ireo camion mpitaona entana avy amin'ny seranatsambo. Ireo camion lehibe kosa nefa dia misedra olana amin'ireo tompon'andraikitra misahana amin'ny fampidirana ny entana. Tafiditra any atao hoe 10 heures angamba za ato amin'ny telo mandraina za zay vao nahazo entana voaka tonga eto fomba torodoana hatreto fanazanina tsy zany izy TSL mihitsy amin'ny materiel eto indray RTJ ray ny antopaparcelle firy izy dia zay tsy tandrify anazy aloha dia eo. Raha ny fanazavana noentin'ny mpamily iray conteneur maherin'ny 900 isa no tokony hivoaka ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina isan'andro kanefa zara raha mahita 500 isa fotsiny izany. Samy mandoa vola, samy mandoa prestation na ny sambo na ny camion na ny resaka conteneur zany. Nefa le traitement tsy mitovy. Zareo mametraka lera eo lera fidirana. Afaka mametraka lera fidirana izy donc afaka mametraka lera fivoahana ihany koa. Nangataka ihany koa zany zay ny constatation ny conteneur zay mivoaka ao. Zavatra nataon'ny MIC TSL izy io nisy fotoana fa taty aoriana izy io tsy nataony intsony. Ny fakana ny entana ihany koa dia voafetra ho 5 andro monja. Raha mihoatra izay dia voatery mandoa vola fanampy ireo tompony entana. Miteraka fitohana fifamoivoizana eto Toamasina izany. Nanapa-kevitra ny tsy asa ireto mpamily fiara lehibe ireto ny alatsinainy ho avy izao raha tsy mivaly mifangatahana izy ireo. Ny eo anivon'ny MIC TSL kosa mbola tsy naneho ny heviny momba ity tranga ity. Fa hoeny Ambodirano Ampeflo isika satria dia miparitaka ny feo eny amin'ny vokotany io fa hisy handrava ny vokotany Ray Mantolo izay misy azy ireo. Miasa saina vokatra izay ireo mponina Amanalo mipetraka eny tsy manaiky ny ala eo amin'ny toerana izay niarian'izy ireo mponina ireo rariny loatra izany ary dia namoaka fanambarana ampahibe maso ny vokotany tamin'ity androany ity nandiso izay vaovao izay tateriny Jery Edouard sy Anjarakotondrainy ny vaovao. Ambodirano Ampeflo vokotany ray misy mponina 5,000 sy 1 alina ary 503 tafo. Latsaky ny 1 kilometatra toradrony velaran-tany ary fenony rano ny roa ampatelon'ny faritra. Ampahatany mandidina ny 7 hektara manamorona ny digy no an'ny orinasa Filatex. Fantatry ny mponina rehetra zany ka tsy misy mikitika io tany io ankoatr'ireo izay nanorom-ponenana teny saingy efa nanaiky mialoha ny hiala rehefa injay ho avy ny fotoana ilan'ny tompony azy. Ny alatsinainy teo anefa no niparitaka teny an-tanàna ny feo fa misy mikasa handrava hono ny vokotany rehetra tahaka izao ny fitaintainan'ny mponina. Amizao za zao hitanao zao efa 3 andro zao tsy niakatra any amin'ny toeram-piasako satria matahotra. Hitanao reo misy olona manana asa tolotolotolo reo olona reo dia misy tsy mandeha miasa le olona na le fivelomana kely le olona raha tena mapana elo mihitsy. Mafantatra tsara ny histoaran'ity tanàna ity fa tsisy olona manana tany eto zany. Ary raha misy olona manana taratasy dia tamin'ny soratra mbola volona koa. Fa raha mbola sitilo inona mola sitilo vaovao zao tsy misy tsy zany ary zarandry volona hitsangana hatramin'ny farany Tratra teo ampivoriana ny lehibe ny vokotany Ambodirano Ampeflo niresaka tamin'ireo lehibe ny vokotany ny fandimby teo ihany koa ka nanadiady ny zava-misy
fantatra arak'izany fa tsy mitombona velively ny fikasana handravatrano na tanàna eny antoerana. Reto olona kilan'ireto zany a mieritreritra ary zay mihitsy le resaka nataony hoe manomboka eny amin'ny étoile rouge hatreny ala mivato a le tany ho alaina sy horavana. Eto zany zay de manambara fa tsy misy zany ary diso zany zavatra resahany zany fa ny zavatra natao zany hoe efa miditra anatin'le hoe lalana zany tsika zao hoe amin'ny hoe aiza no hamiatrahantsika le maromaritra iraisana ary anatanterahana an'le dossier zay nerahana nanaiky ny fanarahana tamin'ny voalohany. Dikan'izay a lainga daholo zany ny afafan'ny olona any hoe ho lasa andrapoto ny tany na ho lasa andrabe nefa nisy fanonganana tasana nisy olona efa noroasana ny ala tamin'ny trano tsy misy zany lohatra eto na de atao hoe 1 cm ary ny tanin'le olona tao. Olona milaza fa nandresy tamin'ny ady tamin'ny orinasa Filatex ny tonga nanantona ny Fokotany ambara fa toa mipetraka ao amin'ny adresy ray ao amin'ny Fokotany ihany olo io. Mahagaga nefa fa olon-kafa dia ny lehiben'ny Fokotany teo aloha no mipetraka ao amin'io adresy voalaza io. Fisolokina ve izany no misy sa tena nisy marina nandray fepetra ny Fokotany. Ny afisazena petakay a dia zay olona concerné ao anatin'le titran'le tany izay voasoratra tamin'le didim-panjakana nentin zareo. Rehefa avy eo a dia tonga ireo olona ireo araka ny voalaza teo amin'ny 100 mahery teo miaraka ny vory. Dia rehefa tonga ireo a nisy tamin'ireo nefa ny tsy mahalala io resaka fivoriana eo. Dia tateorina mbola nampiantso fivoriana fanondroany zay. Dia nampiantso fivoriana fanotelony a nampiantso megafone mihitsy aza moa ny tena marina niantsonan'ireo olona ireo mba hiaraka hifampidinika amin'ny zavatra tokony atao. Efa nerahana nanaiky zany le izy hoe anao an'le dossier aloha tsika opposition satria izay no zavatra anankiray everina aloha zany ahafahana manohana an'ity didim-panjakana anankiray ity. Feo miparitaka vokatry ny tsy fifankazahoana no mitranga eny Ambodirano Ampefiloha araka ny fanambaran'ny lehiben'ny Fokotany. Miantso ny tsirairay mba ho tony sy tsy hitaintaina izy ireo. Anaraka dokam-barotra isika ary heverina eto afaka fotoana fohy. Ranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao ary anoy ny fampahalalam-baovao antsika hijery ny actu. Tsy mifanaraka ny fikambanana ny fanahy maolona sy ny BNGRC. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety io marain'io ny rado rafalimanana izay mitarika ity fikambanana ity ny tondra fanazavana manoloana ny olana izay misy ny tena ny hatreto mantsy dia mbola tsy tafavoaka amin'ny fadijeranana an'ny contenera iray izay mahatratra 20 taona misy fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Enao Jerry Edouard sy Anjara Kotondraina. Amin'ny volana Mey lasa teo no nitoby tao amin'ny faditsiranana ny conteneur iray nambara fa misy fanampiana vokatry ny rivo-doza Enao. Sakafo no ankabeazan'ireo entan'ireo araka ny fanazavana voaray saingy tsy tafavoaka. efa nentena any ampilatana BNGRC nentana ny taratasy rehetrarehetra ary zahay ONG fanamaolona tsy nanana droit intsony satria tsy amin'ny anarana intsony ilay entana mijery an'izy any mipomona nandeha makalifa efa amin'ny anarana BNGRC dia izay no mampatonga reo hoe tsy hitana intsony ny zavatra an-trano ampina tanteraka izay a ampitasana lettre izy azy 7 volana tiariva dia izy zay ny zavatra navaliny taminay. Nitaky fandoavana haba mandidina ny 220 tapitrisa ariary ny faditseranana satria misoratra amin'ny anaran'ny fikambanana ny fanahy maolona ireo entana. Tokony ho natao tamin'ny anaran'ny BNGRC anefa izany mba ahafahana mamoaka azy maimaim-pona sy mitondra izany any Antala izay faritra rava any amin'ny 700 isan-jato tamin'ny fandalovany ilay rivo-doza Mahery Vaika. Raha tadidinareo tsara koa tamin'ny zavatra rehetrarehetra action nataonay zany mahatonga ilay hoe miaraka amin'ny Croix Rouge zay miaraka amin'ny Croissant Rouge zay miaraka amin'ny BNGRC satria io ny androm-pahatsakana misana zay dia zay na misafidianana izy raha politika izy azo nataonay fotsiny manokana io zavatra io fa tsy tanjonay zay io satria fanampiana amin'ilay
malagasy zay mafana maolona satria maolona aloha zay reny ary zay mampatonga misy raha anakiray zay teny foana hoe iny olona iny fa iny olona iny a lasa raisitsika foana raha nirady rahafanomana satria hitanareo hoe valiteny nalefa BGRC zay nalefa taminay tamin'ny foalohan'ny lalina zay teny fa hoe nirady dossier nirady rahafanomana dia napetraka tsara mihitsy ny remise d'ordre raha hoe personne morale na tompo no mikarakara ty zavatra ty dia ny ONG fanamaolona sy ny BNGRC institution fa tsy hoe nirady rahafanomana sy ny avambadiny no manao an'ity zavatra ty kasa hanatanteraka ny lavantin'ireo entan'ireo ny faditsiranana mialatsinainy izao contenera 7 hafa nefa no mbola miandry any Dubai saingy tsy mbola nalefa no ny fahatahorana fanagiazana hafa indray fa mankasika izay indrindra dia misy ny esika izay nakarakara iny ny BNGRC teny vato androany ao anatin'ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny tandindondoza dia miezaka mampitombo isa ireo mpiasa irotsaka antsehatra isika ankoatra ireo mpirotsaka antsitrapo dia misy ihany koa ireo mpitarika sy mpandrindra izany toy ireto izay nanaovany andrilaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala fanady adiny ireto nosy Madagasikara ka matetika no lalovan'ny rivotoza eo ihany koa ireo loza voajanahary maro isan-karazany tamin'ity taona ity zao dia nisy ny voka-dratsy ny Nino zay narahana rivodoza ENAO nandravarava-dalana maro ary ny farany teo ny aretina pesta areti-tratra mila iomanana mialoha ireny loza voajanahary reny izany hoe mila olona nianatra izany sady matianina amin'ny asa ary loza sy tandindondoza ny asanay dia ny mandrindra ny fitondrana ny vonjivona vao mitranga ny loza tahaka an'ireny zany dia rehefa aveo manao ny fanarenana aty aoriana zany hoe mandritra ny fotoana hoe mety misy ainana foy dia tsy maintsy mitondra ny vonjivona aingana mihitsy zany dia rehefa aveo manarina ny zavatra mitranga teo aloha afaka asa avy hatrany ity mifolomenada ireto azon'izy ireo atao koa nefa ny mbola manohy fianarana mba handalina kokoa ny aroloza sy fiatrena ireo tandindondoza makasika ny reo bentanana eto Analamanga indray dia nisy ny fivoriana izay nataon'izy ireo androany nanatanteraka fivoriana androany tokoa ireo bentanana avy eto amin'ny faritra Analamanga fivoriam-be izay nanaovana tatitra ny zava-misy ny ainany fikamban'izy ireo sy ny famosarana vaovao ihany koa mandidina ny asan'ny bentanana nanatrika izany andrilaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala navelo tanainy ireo bentanana avy eto amin'ny faritra Analamanga ny namoahany ministera fitantanam-bola sy ny teti-bola naoty fanapahana ny volana aogositra lasa teo nanafoana ireo tombontsoa sy tambin-karamasasana ho azy ireo indray mahatsapy izay fa atao tsinotsinona izany mahabeny tanànana izany amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny fomba ifampiresahanay amin'ireo tompona rehetra mpanjakana rehetra ireo ka dia antso ampitaina ho an'ny ray aman-dreny izany ampitaina ihany koa fa be dia be ny zavatra manahirana amin'ny commune amin'izao fotoana izao anome santionany fotsy izy ny ay amin'ity notification nalefa ny ministera ny fitantanam-bola ity izay manafona an'ireo tombotsoa kely mba homena ny be ny tanàna izay nisy hatramin'izay sy ny filan-kevitra communal zavadoza ary tsy zaka ny be ny tanàna raha io zavatra iny tena ho ampiarina eto Madagasikara miandrana fampiresana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fotonana fohy be noho izany ireto be ny tanàna ireto itsankilana dia niantso amin'ny fananganana fikambanana tokana ho an'ireo be ny tanàna rehetra maneran-nosy izy ireo ankoatr'ireo dia nameny fandaharam-potoana ny ity fivorim-be ho an'ny fikambanany be ny tanàna avy eto amin'ny faritra Analamanga ity ny tatitra nataon'ireo mpitantana sy ny hoavy ny fikambanana fa eny ankasina dia misy ny asa fanadiovana izay atao entina mba hisoroana sy hiatrehana ny fiakaran'ny rano isan'ny voakasika izany sy ny lakan-drano mamakivaky ny fokotanina ankasina tamin'ity androany ity ary ny mpikambany RF2 sy ny teo anivon'ny boriboritany voalohany noho ny andraikitra izany ankoatra ireo loto dia nahitana trangan-javatra hafa ihany koa teny an-toerana izay tsy maintsy nandraisana fepetra faran'izay aingana mitatitra izay andriana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala trano azo efatra teo eo ny ampy trano lehibe roa no tsikaritra ny mpitantana teo anivon'ny boriboritany voalohany ho ny orona teo ambony lakan-drano namakivaky ny fokotanana akasina andro amaraina tsy radalana izany raha fanazavana tompon'andraikitra ka nandraisana fepetra avy hatrany
ny anton'izao moa zany a dia fiatsiana sady ny fahavaratra rahantsika jerentsika zao ny zavatra misy zany a fa ny canal rehetra zany a izay aty anatin'ny fokotany izay évacuation d'eau mivoaka any amin'ny canal lehibe zany a dia tsetrina avokoa ary izay zany no ezaka nataonay 44 fokotany zany a ny RFDO sy ny association rehetra eo anivon'izay fokotany zay zany no manatanteraka izao fanadiovana zao a hiatrehana izay fahavaratra izay a ho fanaovana ny kiraziny canal rehetra. Teoneo dia tonga ny ekipan'ny commune Antananarivo-Renivohitra nandravy ireo trano azo natao fivarotana ireo. Nomena taratasy fiantsona ho any amin'ny commune Antananarivo-Renivohitra kosa ny tompon'ireo trano lehibe izay niorina teo ambony lakan-drano. Izany rehetra no tsikaritra nandritra ny asa fanadiovana lakan-drano izay ataony anivon'ny boriboritany voalohany sy ny commune Antananarivo-Renivohitra tetỳ Akasina androany maraina. Ny fipetrahany raisina moa zany satria tsy ara-dalàna le izy a dia to dia fanasorana avy hatrany zany a reny trano hazo rehetra ambony canal reny zany a zay to dia fipetraha raisina satria raha mbola miorina zany io a tanatina fotoana fohy zany zao dia zao ny zavatra hitantsika ka raha mbola mijanona eo zany reo a dia mazava be zany fa ny canal rehetra ety amin'ny toerana ivoatra zao a dia feno mpanorina trano avokoa. Mbola hitoy any amin'ireo fokotany hafa mandrafitra ny boriboritany voalohany sy any amin'ireo boriboritany hafa manerana ny tanàna Antananarivo izao asa fanadiovana izao mba hisoroana sahady ny mety tondradrano ateraky ny fahatsetsena andreo lakan-drano. Fa mbola mitoy hatrany ihany koa ny asa sosialy izay ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajoelinarimampianina. Teny amin'ny akan'ny marenina na ny akamainy amin'ny 17 hektara no nanatanterana izany tamin'ity androany ity ary dia nanotrina azy ny vadin'ireo minisitra maromaro tanjona amin'izao etsika izao ny ampahirezana hatrany ity fikambanana mpitaiza olona manana fahasembanana ara-piainona ity mitatitra ny vaovao seno andriana antenaina sy kasambola manana. Miisa 10 ny ankizy manana fahasembanana ara-piainona eto Antananarivo izay eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 14 taona. 570 eo ihany anefa no efa tafiditra an-tsekoly amin'izao fotoana izao. Ho an'ny eto amin'ny akama manokana miisa 770 mpianatra ato ary ahitana ny ambaratonga am-pampianarana rehetra. Ny sekoly ny akama dia niorina tamin'ny taona 570 sy 700 Ity no isan'ny sekoly 7 misy eto Madagasikara izay amin'ny fiangonana Luterana Malagasy manabe ny ankizy marenina toy izao. Ny mampiavaka azy izy no sekoly tokana misy ny ambaratonga rehetra manomboka eo amin'ny karabola na ny kilasy maternelle no sika hatrany amin'ny kilasy famaranana. Ary misy ihany koa ireo izay efa any amin'ny fifanana arak'asa. Mbola ambany ny tahan'ny ankizy sembana ara-piainona ny miditra an-tsekoly raha ny eto Antananarivo. Anisan'ny antony mahatonga izany ny henatra iray aman-dreny amin'ny fahasembanany zanany. Eo ihany koa ny halaviran'ny toerana misahana manokana ny fampianarana ny ankizy manana fahasembanana ara-piainona. Notsongaina manokana ny teto amin'ny akama androany nizarana ny fanomezana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajoelinarimampianina. Saika ireo zavatra ilain'ny sekoly any andavanandro no zaraina teto, ao ihany koa ny kilalao an'ny ankizy amin'izao akatoko Noely izao. Vadin'ny filoham-pirenentsika nandefanay eto mba hiarabanareo amin'izao fahatratrarany asaramanitra izao. Fahadizay mahitanareo dia mariana etona fa nareo nitsongaina ho anisan'ireo omena fanomezana amin'izao fotoana ny asaramanitra izao. Fa iny maresaka iny ihany koa no ndeha hoentintsika amin'ny vaovao izay voaraintsika avy any ivelany ihany. Tsy mitsahatra ny fidina an-dalambe ao Palestina taorian'ny fanambaran'ny Donald Trump mihamafy ny fifandonan'ireo ampidina an-dalambe ka mihamahery vaika izay fifandonan'izy ireo izay amin'ny mpitandron'ny filaminana raha ny vaovao farany hatreto dia Palestiniana roa sahady no efa namoy ny ainy tao anatin'izay fidinana an-dalambe izay. Andro natokana ho fivavahana ny andro zoma 5 ny mifanohitra tanteraka amin'izany ny zavan-tranga tao Palestina taorian'ny herisetra ny-tranga vokatry ny fifandonana tao Gaza sy Jordanie ny setsika hafa indray ihany koa anoerana ny fanambarana nataony Donald Trump tao amin'ny esplanade manoloana ny moské no nanatanterahana izany. Miantso amin'ny isin'ny intifada etsy-bahoaka vaovao ny Hezbollah toanana ity antso ity mba isin'ny intifada ataony
an'ireo palestiniana hoy ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneraly ny Hezbollah amin'ny alalan'ny hetsy-bahoaka sy ny fandrosoany toedra rà manoloana ny tsy fanekena zava-misy no ahafahan'ny palestiniana mahatsapa fa ho palestina izy ireo. Mafonja kokoa ny valiteny manoloana izany, zava-dehibe sady matotra manoloana ny fanapahan-kevitry ny Amerikana. Miantso amin'ny ampitsaran'ireo firenena arabo rehetra ny fifandraisana amin'ny Israel ny filoha-pitarika ny Hezbollah, angatahan'izy ireo ihany koa ny hanajanonana ireo dingana amin'ny fifampifanarahana momba ny filaminana rehetra. Vetsika maro no andalam-pikononkononana ao Turquie sy Malaisie ho an'ny androany. Ho an'ny gouvernement ao Jordanie, fandikana ny lalàna iraisam-pirenena ny fanambaran'ny États-Unis ka tokony andinika izany maika ny firakevitry ny fandriampahalemana ao anatin'ny vondron'ny firenena mikambana. Fa nahazo ny Ballon d'Or kosa i Cristiano Ronaldo vokatra izay azo lazaina fa efa nampoizin'ny rehetra ihany ny tanany ilarina faharoa tao anatin'ny fisokajiana ireo mpilalao mendrika indrindra kosa Lionel Messi manaraka azy avy eo amin'ny ilarina fahatelo i Neymar. Ho arahantsika ary ny fanazavana bebe kokoa mikasika izay. France Football 2017 et Cristiano Ronaldo. How do you feel? Araka ny fananam-pozany maro azy dia nobatainy Cristiano Ronaldo ilay mpilalao portugais mila ravinahitra ao amin'ny Real de Madrid ny Ballon d'Or tamin'ity tao mpilalalaovana ity fandimina izay i Cristiano Ronaldo no nibata izany dia ny taona 7 sy 4 3 4 4 4 ary 7 sy 2 Ombalo no nivoaka nivoatra tamin'ity amboara lehibe maneran-tany ho ana mpilalao izay fanao ny l'équipe sy ny France Football isaton'ny ity. Teo ambany Tour Eiffel tany la Frantsa no nanaovana ny lanonana nanambarana izany sy nanandratany Ronaldo indray ny Ballon d'Or. Ny tanany ilana faharoa kosa Lionel Messi, mpilalao argentin amin'ny FC Barcelone, ary fahatelo i Neymar ilay brésiliana milalao any amin'ny ekipa ny Paris Saint-Germain. Tsevina ihany koa fa efindimy ny bata ny Ballon d'Or ihany koa i Lionel Messi dia tamin'ny taona 7 sy 4 raika ambin'ny 7 sy 2 sy 2 ary ny taona 5 sy 2. Azo ambara ho feno ny fahombiazan'ny Cristiano Ronaldo tamin'ity taona ity satria dia nisalotra ny anaram-boninahitra mahatondaka ny Espagne sy Supercoupe izy sy ny ekipan'ny Real de Madrid ilalaovany ary voaositra ho tompondaka ny Europa ihany koa ny Ligue des Champions hiatrika ny fiadina izay ho tompondaka eran-tany ho an'ireo ekipa tompondaka raha teo i Cristiano Ronaldo sy ny Real de Madrid anoka ny teo amin'ny 10 Desambra ho avy izao. Iverina eto an-toerana isika iresaka ny vaovao ara-kolontsaina. Tsy manana ny maha-izy azy intsony ny rap gasy amin'izao fotoana isan'ireo nahatsikaritra izany biky tovolahy mpanao rapy malagasy hitondra ny anjara biriky ny tovolahy amin'ny fampisehoana eo amin'ny vony fiarahamonina fa mbola misy ireo mandala tanteraka ny fotom-pisaina na mivelatra ity gadokira ity teto amintsika nisy ihany koa ny tafatafa izay ny arahana taminy. Yeah, anaty beura actif esquiva tsilay mantiftifitra ny MC tifatif. Normalement ny rap tokony hoe ohatrany hoe garde-fou an'ny société hoe le mba pitsikera tsy mety satria déjà le forme an'le mosika zany mipermettre an'izay plus que hoe ny forme ana mosika hafa ty somary to de hoe lyrique sa direct zatra percutant zatra ohatrany zany de za zay ny hitako hoe laza tsisy lasa
plus ou moins hoe raha film zany satria moa zany anana expression anazy koa raha film zany izy zao de lasa ny rap mandeha eto am'tany zany zao lasa ohatrany hoe rap comédie taholo. Antony mafonjy io hitondrana ny anjara biriky amerenana indray ny lafy tsara ny rap eo anivon'ny tontolon'ny fiarahamonina hoy Big Tovolahy mpanao rapy azo azaina ho isan'ireo masitsika eo amin'ny lahatsoratra. Vokatry ny rivotra mafitsioka teo amin'ny mozika malagasy izay tsy mifidianana gadina somary takona ny rap gasy nangigina ihany koa ny famoronana nataon'ireo mpandala izany. Laza ho hita matetika nefa manomboka eto raha i Big Tovolahy manokana. Anaraka amin'ny fandrosoana misy amin'izao fotoana izy ao anatin'izay fiverenana tanteraka izay isantatra izany ny fiakarany antsehatra rahampitso. En fait le zany sady sorti un troisième album hoe Poudre Radio 13 misy particularité kely izy satria le album mivoaka sous forme application mobile sy efa disponible amin'ny Google Play Store ohatra hoe hoan'izay mijery to dia afaka mitady hoe Tovolahy ny anaran'le application TOVOLH de to de sur Android de afaka downloadena de efa ao daholo ny akamaroany sy sanganasa sy ny vokatra rehetra gratuitement gratuit zany le zavatra afaka téléchargena gratuitement le zavatra tsy andoavam-bola le album rapitso no mivoaka zany zany hoe raha zao ianao mitélécharge an'le app de efa mandeha le app fa le album mbola tsy ao. Rahampitso amin'ny CGM Analakely no ahitana indray ny Big Tovolahy hitondra antsehatra ny rap malagasy araka ny fiheverany azy hatramin'izay. Fa mbola maro ihany koa ny zanam-pandaharana izay miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny mikasika ny tsena ny lamba ny fanjairana izany ny mety ho vidina ny mandinina izay noarahanao anatin'ny zanam-pandaharana toe-karena Eco amin'ity androany ity. Makasika ny faritra fitsapana maripana mivatana indray ny fanontaniana napetraka tamin'ireo olona izay sendra ny fandraisam-pitenena ny logité androany. Ireo no isan'ny hoarahanao ao anatin'ny tapany faharoa mazava ho azy mbola isy ao anatin'izay ihany koa ny zanam-pandaharana hafakely anaraka dokavarotra fanadihadinina roa samihafa isika mandritra ny dokam-barotra izay ampitana sady ihany koa ao anatin'ny tapany faharoa amin'ity logité androany ety. Toy fandarana eto amin'ny logité soranay no mbola miaraka aminay efa eto ihany koa Francis Turbo izay ny santatra amintsika ny anolotra amintsika moa zany sy ny tapany faharoa. Miarabanao Francis? Ie salama tsara miaraba ny Jerry miaraba anareo namana permis ary miarahaba anareo namana mpijery ihany koa salama aby tompoko. Jery ny mitenteny foana isika. Na dia maro be ary ny zavatra tokony ho tenenina aloha dia voentsikentsiky ny fotoana ihany tsika satria efa tena efa mihoatra be ny lera tokony ho izy ny fandarana logité amin'izao hariva izao fa naiza anaty izany ohatrany le mpanao gazety mba avy nanao mission reny tena zany efa nilazay teto ihany fa tany amaiva-tanàna zay omaly nanao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny fanaovana vaksiny ho an'ny zaza sy ho an'ny reny ihany koa dia nanomboka an'izay le herinandro zay niaraka tamin'ny ministra professeur Lalatina tsy adiko Lalatina izy teto koa naran'ny ministra iny ministre ny fahasalamana izy dia izy nanokatra an'izay tany omaly fa mifandray ndraiky amin'izay zavatra zay nisy hôtely nipetrahako tany marina mafy anarana ma hôtely tsy hôtely eko le anaran'le hôtely hôtely izy fa no comment le izy jerenareo le sary rehefa avy any farany avy miteny mihitsy moa zany ty zao chambre familiale io misy kodoro anankiroa ngeda be zao ny fahadiovanao anatiny eo reny tompoko dia tahina ramanavy reny fofona tsy fofona tao amin'ny trano io ao amin'ny toilette zao hitatsika zao tahina ramanavy daholo reo hitatsika rehetrarehetra reo zao ny lavaboany
fofona tsy fofona enao mba mijery le trano ohatry hoe madio rehefa jerenao fa rehefa tena jerenao ny tsipriany tahina raha manavy daholo rehetrarehetra reo tompoko ary ny raha manavy mandehandeha ao ambony tafitrano ao amin'ny plafond ao enao matory iny zany ny sary tany tsy ho teneny koa le toerana hoe taizaitaizan'io maivatanan'io ary tsy ho teneny ko le anaran'le hôtely so de lazainy olona fa hoe manaratsy an'le hôtely fotsiny fa de ho anareo zay mpandeha ho atsika zay mpandeha zany de indraindray tojo zavatra ohatran'ireny fa ankoatran'izay nisy ihany ko ny sary hafa tao anatin'ny hôtely io ihany photo anankiray zay mba tiako aseho eo fa ho anareo zay tompona hôtely de aoka re mba tsy asiana zavatra ohatranytony ao anatin'ny hôtelynareo misy baiboly foana eo matetika io baiboly io miaraka amin'ny papier génique eo zavatra tsy tokony hiaraka rehefa misy armoire zay misy tiroara kely zay izy ao anatin'ny tiroara ao misy kapoty zavatra tsy tokony hiaraka mihitsy ny baiboly sy ny kapoty eny mety eritreritra angamba hoe tokony hiaraka zany tsy eny de tsy haiko aloha samy manana fisaina fa tsy tokony amina toerana ray ohatra zao re tompoko no toerana baiboly sy ny papier génique na izany na tsy zany azy ny baiboly io tsy maintsy misy foana an'io reo hôtely rehetra Madagasikara ny sary manaraka eo ary sary nalaiko tao amin'le toerana zay naovana le kabary officialy io ny zavatra tiako anairana ny saina eto de io soratra diso io de teneko efa niteneko tamin'ny micro mihitsy teo io ndray le soratra diso ary mazana rehefa misy zavatra ohatraty de diso foana io soratra io fa namafisana ny andro ny vaccine polio favy polio herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny sasa le izy zany anakiroa mihitsy ny diso eo fanamafisana ny andro ny vaccine polio ny andro ny vaccine polio le izy zay tokony izy eo teny gasy tena mivandravandra be mihitsy ny adosona ny ao ambany ray sy favy polio sy herinandro ny fahasalaman'ny reny sy zaza raha zao hoe zao teny zao de herinandro ny fahasalaman'ny reny sy zaza fa mandritry ny heritona izy marary foana raha mbola zany ary mbola no tokony hoe herinandro no fahasalaman'ny reny sy zaza fa raha ohatra ka hoe herinandro ny fahasalaman'ny reny sy zaza de misy n eo zay vo faingo miantona zay vo n i farateny ka noho izany tandremo re fa ny zavatra ohatrany tony de natao ho any daholo be ka raha izao diso zao moa mety isy tena zao foana moa tsy ny olona hoe tsy manina raha vasinareo koa efa fantatry ny olona dika zany eny fantatry olona dikany io fa ho disotsika ave zany ny teny gasy anika lasa afaka 10 dimapolo taona any de tsisy dikany tsony ny grammaire malagasy zany fa de sa hoe manoratra am'izay teny anoratany any tsia mbola arovanay aloha ho anay zay piaro ny tsy peliteny sy tsy mpanoratana zafady amin'ny teny malagasy ny miaro an'izany sotra betsaka ny namako zay nandefa an'izay avy amin'ny lafiny teknika ao ankoatran'izany moa ny ballon d'or efa iny efa tsy asiana resaka be loatra itsony fa de efa lasa ny Ronaldo zay teneniko eto fa zay hoe mendrika azy kosa le izy ho anay zay mpakafy Messi mendrika ny Ronaldo le izy ka tena izy tokony satria tsara ny zava-bitany tamin'ny taona lasa iny na de tsy de tiako aza ilery amin'ny geste sy ny fomba fiteniny hafahafa iny de mendrika azy iny ny zavatra miseho any any Jerusalem am'izao fotoana zao de mendrika ho alaina rahana tsara mihitsy ho asitsika resaka somary lavalava eo amin'ny fotoana manaraka fa lany ny fotoana ndao anoho izay fotoana zay indrindra sika dia ny toekarena no anohizatsika iza fanotona mahabetsaka ireo mpanjifa ny zaitra amin'izao fotoana izao raha ny mpanjaitra iray izay nandehanany miora-miarin-jatovo sy doda rahajarin-jato dia efa volana jona izany mpanjaitra izany no nanomboka nandray ireo lamba vitainy amin'izao fety krismasy farantaona izao ny vehivavy no tena betsaka mpanjaitra rehefa vanim-potoana ny fety anatin'ny ity fanajadiana manaraka ity ihany koa no anarahantsika ny sara ny fanjairana ny akanjo samihafa. Roa herinandro mahery kely alohan'ny krismasy mbola ireto ny lamba hozairiny tantely mahery ny 7 izy reto ho vitaina farafahatarany ny 4 ny volana desambra ho avy zao. Ankoatra ireto lamba ireto efa betsaka ihany koa ireo olona namandrika toerana na tsy mbola nandefa lamba azy fa ampanjaitra eto aminy. Raha oharina tamin'ny taona lasa somary atombotra ny olona tamin'ity taona ity vao tonga mampanjaitra ho tantely. Volana novambra sy desambra zany ny olona fa miazakazaka efa tombotombotra fety fa miazakazaka satria ny fotoana ny akabeazany ny olona miasa de mangataka andro lava le amin'le metsena moa eo koa ny fitaovana ento manana ohatra ny vola mandray vola zany vao metsena
Rehefa zany fotoana ny fety toy izao no mahabetsaka ny asany mpanjaitra antokatrano toa ny tantely. Ny 5 isanjato ny zaitra eto aminy roby avokoa. Na eo aza ny abetsaky ny lamba sy atomotry ny fotoana, tsy misy fiatraikany amin'ny vidin'ny fanjairana izany eto amin'ity mpanjaitra iray ity. Arakaraky ny modely hoentiny tsirairay no amaritany ny vidin'ny fanjairana. Manomboka amin'ny 3,000 ariary ny tsotra indrindra ary hatramin'ny 5,000 ariary izay anjairan'ny roby izay. I 3,000 ariary io raha toka miantoka ny fitaovana rehetra ilay olona fa itately no manjaitra fotsiny. Raha tokony io aloha tokony ny olona ihany mitondra ny fitaovana satria raha mandeha miantsena lava dia lasa tsy tratraka ny zavatra atao. Mo le fitaovana ohatra ny fermeture bokotra mila couleur mitovy dia tonga dia anam-pifidianana lamba any mifidy an'le fermeture mitovy loko na bokotra mitovy loko. Raha ohatra ka tsy afaka nefa ny client dia miezaka indray manatratra an'izay. Ankoatra ny lamba, misy ihany koa ireo kojakoja ampiasaina amin'ny akanjo ka arakaraky ny vidin'ireo kojakoja ireo no amaritany mpanjaitra iray ny manao ny akanjo ao aminy. Ho an'ny tantely izao, raha tsy mitondra kojakoja ny olona iray tonga manjaitra eto aminy dia faritany eo amin'ny 5,000 ariary ny manjaitra ny roby iray raha ny ambany indrindra ary tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 ariary ihany izany. Ny 5,000 amin'izay lany amin'ny fifidianana kojakoja ary ny R1 izany no vidin'ny asa tanany. Ny ankamaroan'ny olona manjaitra eto efa mitondra kojakoja avokoa. Ny clientko loatra amin'izao fa mahafantatra ny fomba fiasako dia mitondra fourniture daholo. Indraindray ary ny sasany mitondra kofehy mihitsy. Andeha hojerentsika ary hoe manahoana marina ny vidin'ireo kojakoja fampiasa mampitangana ny vidin'ny fanjairana akanjo ireo. Atombotsika amin'ny fermeture izay misy karazany maro. Ny fermeture tsotra misy 200 hatramin'ny 500 ariary. Fermeture tsy hita kosa na invisible amin'ny teny vahiny manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 700 ariary. Misy refiny ihany koa ny fermeture ka miankina amin'izay refiny tediavin'ilay mpanjaitra izay mampivoaka ilay akanjo. Bokotra indray arakaraky ny habeany 50 ariary hatramin'ny 100 ariary ny lehibe. Mamono bokotra kosa arakaraky ny habeany ilay bokotra ihany manodidina ny 100 ariary hatramin'ny 100 ariary eo. Ny doublure na ny atin'akanjo miankina amin'ilay lamba. Ny tafitaha ohatra 503 ariary hatramin'ny 3 ariary ny iray metatra. Misy ihany koa ny doublure coton 2 ariary hatramin'ny 3 ariary mahery eo ny iray metatra. Ny épaulette indray ilaina indrindra rehefa manao akanjo ambony sy ambany 300 ariary hatramin'ny 500 ariary ny vidiny. Thermocollante misy karazany maro ihany koa izy io fatao amin'ny akanjo manomboka amin'ny 200 ariary ny metatra hatrany amin'ny 2 ariary. Kofehy 100 ariary ny ambany indrindra ary 10 ariary ny cône lehibe hatramin'ny 5 ariary. Ny lastika indray raha ilaina 100 ariary hatramin'ny 3 ariary arakaraky ny habeany sy ny kalitao ny iray metatra. Ireo no isan'ny kojakoja tena fampiasa fa misy ihany koa ireo kojakoja hafa izay mety mbola ilaina amin'izay fanjairana akanjo izay. Ireo vidin'ny kojakoja ireo izay miovaova araky ny vaninandro misy eo ny miakatra eo koa ny ahitana vidinany kely. Mahaliana ny olona hatrany ny mampanjaitra na eo aza ny lamba fripy sy ny lamba vita sinoa amin'ny vidiny maro ho hitantely. Ny ankapiasan'ny olona dia manjaitra foana na dia hoe mitobaka ary ny friperie ny tsena dia be dia be foana ny olona tonga manjaitra. Fa ity orinasa kely ity indray dia efa nisehatra tamin'ny fanamboarana akanjo mihaja nandritra ny 5 taona izay. Efa manana ny marika manokana mihitsy izy ireo. Misa 9 ny mpanjaitra eto mahavita akanjo 2 isan'andro. Marika akanjo izay noforoany haja. Tamin'ny voalohany aloha akanjo korery ihany nataoko dia avy eo nisy olona nahita dia hoe izay mba hanaovy saotra izany dia nihitatritatra izany hoe maninona moa raha mba manao an'olona dia nanao an'olona iray 2, 3, 4 dia nitombo dia farany hoe maninona moa raha personnalisena ilay izy hoe atao mitondra marika dia natao an'ilay hoe Jaya Surnank ihany moa.
mba hampiavaka azy ireo any amin'ny lanonana atrehany no antony anamboaran'ny olona akanjo eto matetika hoy hiazatrany. Thème mariage sotrany dia sarotra le mitady tofe dia lasa tsy maintsy mitady akanjo hoe mampanao zany izy mba araka ny tena hoe tiany hoe ohatra ty atao dia ezahana hoe avoaka le zavatra tian'le cliente atao. Arakaraka ny fangatahan'ny olona kosa ny vidin'ny akanjo, saingy miankina amin'ny kalitaon'ny lamba ampiasainy izany. Manjizina ny 10,000 sy 3 alina ariary ny manamboatra ny robe iray eto raha miantoka lamba ilay olona. Miakatra hatrany amin'ny 7 alina ariary kosa raha lafo indrindra raha efa mandray vita na tsy miantoka ninninna fa manolotra didina akanjo fotsiny ilay olona iray. Olana mipetraka hatrany anefa ny mbola tsy fisian'ireo kojakoja amin'ny akanjo sasany eto Madagasikara ka mahasarotra ny fanamboarana akanjo iray. Zany indraindray amin'le cliente ohatra zao hoe misy zavatra tofe vita avy any ivelany ohatr'izao dia le qualité an'le tissu sy le matière tsy manana tsika hoe tonga dia tsy maintsy ohatran'io fa dia ianao zany miezaka hoe manao izay ampitovitovy anazy amin'le tena izy fa indraindray mantsy le olona hoe tiany atao dia tsy maintsy hoe mitovy amin'io dia raha sendra ny olona kizitina zany ianao dia tsy maintsy misy fifamaliana kely indraindray satria tsy voatery hoe ohatra izao le modèle avoakany eo ohatra zao dia tony zao efa paillety efa machine manao anazy dia tsy afaka hoe ataonao hoe atao ahoana le izy eo amin'le matière fa rehefa hoe misy aty aloha le matière dia mety foana ny anaovana anazy. Ho azy ireto indray tsy misy vanim-potoana mahabetsaka ny zaitra na fety izany na andavanandro fa mandavataona misy mampanjaitra foana. Araka ity fanadiadiana ity, sehatra saizay efa mahazo vahana eto amintsika ny tontolon'ny zaitra ho an'ireo mpanjaitra any an-tokantrano ny vanim-potoanan'ny fety no tena mahabetsaka ny zaitra. Ho an'ireo efa sokajiana ho fantatry ny maro kosa dia misy zaitra foana isan'andro na tsy fety aza. Mahavelona tsara ity tontolo ity ho an'ireo miasa ao anatiny raha ny hitantsika teo hatrany. Tena feno dia feno le fanadihadiana anisan'ny tena za zany tsy dia tena malina loatra resaka fanjairany fa anisan'ny fanadihadiana mahafinaritra feno dia feno isaorako le nanao an'iny izy nafinaritra mihitsy nanaovana izy menadahan'le fanadihadiana teo amin'izao hoe toy izy fa tsara fa namarindra kely fotsiny moatra manimba ny sofoko ihany ny olona izay miteny ao anaty dokam-barotra sy ao anaty resaka ohatran'iny ny 100 ariary ohatra tsy dia mbola nisy fiteny gasy loatra hoe 100 ariary fa ariary 100 ny fitenin'ny olona fa rehefa soratana le izy azy satria atambatry ny olona amin'ny 200 ariary sy ny 500 ariary 500 tompoko dia fiteny 500 ariary ny 1000 ariary fiteny fa ny 100 ariary tsy tena teny gasy fa ariary 100 no fiteny raha ny fahalalako azy izay inoko fa zay ny fahazahoan'ny olona azy era Madagasikara indrindra fa ny any ambanivohitra saotra enary noho ny fotoana isika ijeriny ho ianao. Mikasika ny faritra fitsapana maripana amin'ny vatana indray no fanontaniana napetraka tamin'ireo olona sendranay androany toy izao ny fipetraky ny fanontaniana aizavy no fandraisana maripana amin'ny vatan'ny olombelona. Ndao raha ny valitenin'izy ireo. Aizavy raha misy ny faritra fandraisana maripana amin'ny vatan'olona? Fahafantarako azy zao amin'ny helika ohatra. Ao amin'ny helika zao fahafantarako azy teo aty le termomètre dia ny fandraisana maripana zao fahafantarako azy. Ankoatr'izay tsisy. Tsy fantatro izay zao mahita fantatra aloha hoe ninona amin'ny dokotera na amin'ny hôpitaly dia amin'ny helika ihany ny fandraisana maripana hoe atana hoe ohatr'izao ny maripana na ohatr'izay tsy fantatro izay. Mbola nanavy be. Maninona ilay izy? Ohatra hoe manavy fitsapana fanana. Tsy ho analakely ao amin'ny esthéticienne. Eto amin'ny helika dia eto amin'ny andrina. Mbany helika dia amin'ny tenda ohatr'izany. Zay zao no hitakitaka hoe misy amin'ilay izy. Za manko manao transport dia mahita matetika mitondra mpianatra miala eo akady lalana eo amin'ny école de France io dia matetika tsapaina avy aty ny hafanan'ilay ankizy hoe sao dia marary ohatr'izany ohatra ilay izy. Zay zao fantako hoe misy amin'ilay izy. Ohatra hoe vao miditra amin'ny banky ianao zao dia eto amin'ny sofina no alaina ny hafanana zany eto amin'ny sofina eto dia eto ambany helika. Zay ihany. Eto amin'ny ambany helika tompoko. Amin'ny helika dia amin'ny androna.
andra maro valy ten'ny olona anisan'ny reveko tao zao le amin'ny institut d'hygiène Analakely ohatrany mahatsara le sipa le oaseoko alao ny toerana andedinanako le appendicite oaseoko itsy aitsy amin'ny clinique itsy le bandy mafaly daholo ijereny le toerana e marina avokoa ny saika valy teny zareo tsy eo amin'ny sofina lohana izany aza no fanatanterahana ny fakana maripana raha eo faritry ny loha amin'ny alalan'ilay fitaovana izay diso fantatritsika loatra iny tamin'ity taon'ity ilay fitsapana hafanana iny e fa eo amin'ny faritry ny andrina na ny firifana moa izany raha ny marina kokoa ao anaty vava ihany koa dia azo hakana maripana ny helika mazava ho azy ny laferana ny andrina efa voalaza teo ary zay tsy adino ny any amin'ny fitombenana izay lavaky ny fitombenana moa zany izay afaka hakana izay fa le avy any ambava tsy alefa any lavaky ny fitombenana na atao vizivezatra tsy mety fa tsy maintsy efa natokana foana le thermomètre fampidireo tsy hoe androany anao tsapahina avy any amin'ny lavaky ny fitombenana dia ohatrany tsy mety tsy mitombina izany ampidireo ny ambava ndray tsy mety ka efa samy hafa mihitsy ny karazana thermomètre ampiasaina amin'iny zay indrindra ary efa miresaka maripana isika dia andao ary hijery ny mety ho etrony andro efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika izao noho izany dia vinavinaina ny rotsakorana amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy amin'ny ankapobeny raha iny faritra avaratra iny zany zao dia any Tomasina sy any Majanga no vinavinaina izay oran'izay any Antsiranana kosa dia ifandimby aloha ny Rahona sy ny Masoandro ny any Antananarivo Antananarivo sy any Antsirabe ary Fianaratsoa ary Fiatoliara ihany koa dia oram-baratra mihitsy no vinavinaina. Ny maripana dia hiakatra ambony ihany koa satria mididina ny 2.3 degré ny izay maripana izay raha ny ambony indrindra ary ny ambany indrindra dia any amin'ny 10 degré izay ambany indrindra izay efa amin'ny efatra mahery sy 15 minitra no miposaka ny masoandro ary miletika amin'ny 9 ora mahery 12 minitra. Mamarana fotoantsika izao Francis Turbo. Aie ngambany afatra fotsiny no atao eto ho an'ny jirama ndray fa dia tsisy rano ndray teny aminay teny manararota ny tena mba mahazo télé mba miresaka e dia ararota ndray fa dia tsisy rano ndray teny aminay omaly tontolo zay mba amin'ny alina zany tokony mba izy tsy nisy re rano tamin'ny alina tsy nandeha io rano io hatramin'ny androany tontolo tsy nandeha io rano io efa ritra daholo ireo barika ny firinana rano teo an-tranonay teo noho izany miangavo mafy re jirama alefaso eny rano eny aminay eny malavolo eny dorany fotseny amin'ny sitraponareo re atao fampavonjeo re zay olombelo le inona ny antony ka e fa maninona ny ohatrany rehefa mandeha izy io tsy mandeha kely fa tonga dia mandeha be zany hoe misy zavatra vahana sy idina zany any ambadimbadika any fa dia tsy hainay intsony zany fa dia miangavo zay mba asiana rano eny aminay e miavivira orano alohan'ny alina koa zao misy mandendendona be any fa tsy haiko zay eny ary sy misotranao niaraka taminay hatramin'izao fotoana izao mbola mifankahita eto isika rapitso eto amin'ny logité moa zany ary dia aza misaraka amin'ny Dumina ihany koa fa mbola mitoy ny fandaharana aza miara amin'ny Dumina wa e miary veloma ihany veloma tompoko veloma tompoko Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny ny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Safidy malagasy
Sara kalitao sy mitombo tsara. Vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha. Tsara io a. Kale. Araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Zato isanjato vita amin'ny zava-maniry ny savony Ceim ary misy karazany maro azo isafidianana. Manitra, mamiratra, mateza.